Miarabanao manaraka ny météo amin'izao hariva izao ny sarintsika amin'ny zanabolana araka ny hitantsika zao ity le tangondrona narahantsika maso nivadika rivo-doza izy nahazo ny anarana Francisco tamin'ny maraina teo manao ny diany makany Atsimo atsinanana izay vokatrizay tsisy fiantraikany eto Madagasikara mihitsy zany ny fisiny ny mandrafitra ny toetrandrontsika eto Madagasikara noho izany ho an'ny andro rapisy dia mbola misy aloha zany ny aly izay efa miha-malefaka ho an'ny eto Madagasikara ankoatra ny aty amin'ny tapany avaratra aty satria dia ny taliona ny mousson no mibahatoerana aloha amin'iny tapany avaratra andrefana indrindra ny amin'ny andro ny azoma sy ny asabotsy dia mialefa tanteraka zany ny aly izay ary mivadika ho tsioka malefaka tsy matoerana miovaova zany ny eto Madagasikara manomboka amin'izay andro ny azoma zay vokatrizay dia izy ny orana tandrindrawona mety raikotroka aty amin'ny faritry ny atitany Madagasikara mazovana tsikelikely zany zay manomboka ny zoma sy ny andro ny asabotsy ny toetrandrontsika ho an'ny andro rapisoary maraina dia isy ny rahona zay mety arahina rotsakorana manify moa zany na miatoato aty amin'ny faritry ny savasy analanjorofo aty ny ambony maina ny andro amin'ny akapobeany na dia isy rahona mitsitokotoko arany aty amin'ny ilany andrefana aty zany hoe melaky sy atsimo andrefana ary mena be ny apisoa tolakandro dia manomboka mitoetra aloha zany ny orana tandrindrawona mety raikotroka aty amin'ny tendrony avaratra ny anosy aty diana savana sofia mahazo ihany koa ny aty amin'ny faritry ny melaky atsimo andrefana mety mahazo an'izay ihany koa ny aty amin'ny atitaniny mena be aty midatra zay hatrany amin'ny faritry ny andro ihany zany ho any andro rapiso tolakandro zay isy ny orana malefaka aty amin'ny faritry ny distrikany Vatomandry sy Manoro any zany tena misitaka an'izay orana malefaka zay ho ny andro rapiso ny ambony maina ny andro amin'ny akapobeany ny maripanatsika ho an'ny rapiso ny maraina aloha zany dia tsy dia nisy fiovana firy ny maripana ambany indrindra raha mitamin'ny androany manodididina ny 13 ka hatramin'ny 18 ny aty ampovoantany ny aty amin'ny morotsiraka andrefana no mafana indrindra ao anatin'izay ny maripana ambony ho an'ny aty ampovoantany tsy dia nihetsika ihany koa raha mitamin'ny andro androany mahatratratra eo amin'ny 7 sy 9 degré eo zany ny ampovoantany ny toetrandrontsika ho an'ny andro azoma araky ny efa natsitoka tsioka malefaka miovaova tsy maro toerana mandravitra azy manomboka mahazovana izay zany ny rotsakorana tandrindrawona mety raikotroka aty amin'ny atitany andrefany Madagasikara aty mitatratra aty amin'ny tapany atsimo aty fa ny aty amin'ny tendrony avaratra andrefana no mety hanatombo kokoa zany ny rotsakorana amin'izay androny azoma izay ny maripanatsika ao anatin'izay dia mbola tsy dia tena misy fiovana firy hita aloha zany indrindra ho any aty amin'ny ampovoantany na ny maripana ambany indrindra zay na ny ambony indrindra satria dia manodididina ny 7 zao raha ny aty Analamanga fa ny any atsimo kosa manomboka mihamafana tsikelikely ny andro indrindra ho any aty amin'ny faritry ny atsimo andrefana sy any andro ihany ny toetrandrontsika ny andro ny asabotsy izay ny amaranantsika azy aloha zany dia mbola mitohy hatrany ny rotsakorana tandrindrawona mety raikotroka indrindra moa zany takariva ny tena ahitana an'izay ary mitatra tsikelikely aty amin'ny faritry ny ampovoantany aty tafiditra anatin'izay Analamanga ny ilany andrefana Analamanga zany sy ny aty amin'ny faritry Vakinakaratra ary any Amoronmany ihany ny ambiny kosa ny aty amin'ny faritra avaratra Atsinanana zany dia mbola maina hatrany ny maripanatsika ahitana fidinana ny maripana ambony indrindra ny ambany indrindra kosa hiakatra raha ny aty amin'ny ampovoantany tamin'ny andro ny alakamisy ny azoma izay fiakarana sy fidinany maripana ambony indrindra izay ny aty amin'ny tapany atsimo kosa dia miakatra hatrany maripana tafiakatra any amin'ny 7 raha ny any atsimo andrefana ny eo Toliara moa zany tena miaina an'izay ary koa ny aty anatiny atitany aty ihany koa dia mety ho tafiakatra any amin'ny 30 degré celsius izay ny météo tsika ato anatin'ny 3 andro misaotranao nanaraka ny météo veloma tompoko